Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny ministeran'ny fahasalamana, ny ministeran'ny mponina ary ny Rotary Club vovonana dia ankizy miisa 200 no natao didipoitra maimaimpoana ny faran'ny herinandro lasa teo tetsy amin'ny hôpitaly HJRA tetsy Ampefiloha. Ankizy miisa 200 avy amin'ny fianakaviana sahirana ny ankabeazany no natao didipoitra maimaimpoana ny faran'ny herinandro lasa teo tetsy amin'ny HJRA etsy Ampefiloha. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fiadidin'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny ministeran'ny fahasalamana, ny ministeran'ny mponina ary ny Rotary Club vovonana izao hetsika ara-pahasalamana maimaimpoana izao. Ny fiadidin'ny Repoblika no niantoka ny sara-pitsaboana rehetra ary nanolotra kilalao sy malabary. Ka ny afatra avy amin'ny filoham-pirenena mivady dia ny miarahaba nareo ray aman-dreny matateraka an'izao adidy izao amin'ny ankizy. Dia tsy ho ela fery, tsy ho azo tsampona, dia misy moa izany ny fanomezana izay marika amin'ny ray aman-dreny mba hifalian'ny ankizy. Nitotsaina niaraka tamin'ny Rotary Club vovonana ity hetsika ity. Ny Rotary Club vovonana izay nametraka ho laharam-pahamehana ny sehatra ara-pahasalamana. Ny Rotary dia fikambana mpanao asa soa dia ny fifanampiana amin'ny sehatra fahasalamana salamizao dia miditra mihitsy ao anatin'ny sehatra hiasana sy anaovan'ny Rotary fanampiana. Ny resaka didipoitra faobe no natao androany fa ao ihany koa zany aneorinany isy ny ataontsika hoe fizahana maimaimpoana amin'ny sehatra fitsaboana sy zavatra. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'ny hôpitaly HJRA ihany koa izao hetsika izao. Tonga name voninahitra ty hetsika ity tokoa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka, ny professeur Andriamanarivo Lalatina, izay namoritra tamin'akanjo mihitsy nandray ny andraikiny amin'ny mahampitsabo azy. Dia iny fanedidiny tokolasy tokovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao indray izay eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao mame fotoananao amin'ny raha pitso indray.